Ny pejy vaovao fampianarana kosa endray androany no nanomboka ny adina ara-panatanjahantena ireo mpiadina baccalauréat ho Antananarivo renivohitra Atsimondrano ary Avaradrano ka ny ivon-toeram-panadinana Sports Mahamasina no nisantatra izany. Nisy moa ireo mpiadina no safotra nandritra izany adina ara-panatanjahantena Sports Mahamasina izany. Mpiadina miisa 5 no fantatra fa safotra nandritra ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana baccalauréat izay no tanterahana Sports Mahamasina androany ka ny efatra tamin'izy ireo no vehivavy raha ka lehilahy no iray. Mpiadina iray hafa ihany koa no tsy afaka nanohy intsony ny adina noho ny olana ny Seho teny am-panatanterahana izany satria dia folaka ny tongony. Taorian'ny fanaovana ny lavitresaka no nahatorana ireo mpianatra ireo ka misy ny torohevitra ireo mpitsabo isorohana ireo loza mety hitranga. Torohevitra moa zany tokony efa nisy moa zany fanomanana raha tena marina izany hanao fitsapana ara-panatanjahantena zany tsy tokony androany zay vao hoe ino izy mila omanina na moraly zany na ny ara-tsakafo ny ara-tsakafo fanohanana koa moa tsara mitsy man'ilay olona mba misy manaraka zany. Miisa 720 sy 220 kosa ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny ivon-toeram-panadinana nanisana série A2 raha toa ka 720 sy 220 ho an'ireo série A2 132 ka samy ny Mahamasina no miatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena. Mpiadina manodidina ny 10 no nanadino karapanondro nandritra ny andro voalohany androany ka tsy afaka niatrika ny adina tamin'ity andro voalohany ity fa afaka miadina kosa amin'ny fotoana manaraka sady mitondra ny karapanondro. Tamin'ity andro voalohany ity aloha ny nanadino convocation tsy misy fa nanadino caisse d'identité no nisy maromaro nisy eo amin'ny 10 zany zareo nanadino pièce d'identité dia izay nefa tsy afaka mi-interroger anazy mihitsy raha tsy misy pièce d'identité izy. Manentana ireo mpiadina mbola tsy nahavoray ny taratasy-piantsoana kosa mba haka eny amin'ny centre misy azy avy ny tompon'andraikitra. Misy kely le manadino karatra dia misy koa le ankizy somary taraiky kely le fahazahoan'ilay convocation. Le PS mbola mandrabovra mbola misy mbola mandeha ny examen mbola misy manao dia manantona centre izy mbola afaka manao examen. Hatramin'ny 13 Jona kosa ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny draina 4 eto Antananarivo raha toa ka amin'ny 19 volana Jolay ho an'ireo ny safidy ny hanao ny teoria.